Maro ny fanontaniana tsy ahitam-baliny manoloana ny fitantanana ny raharaham-panjakana santionany amin'izany ny mahalaika na tsy ny fanjakana eto Madagasikara. Io moa no natao lahadinika nandritry ny ady hevitra momba ny tantan-dalàna sy ny fisarahan'ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny fiangonana no karakarain'ny fikambanana olona sy ny tany ity ady hevitra ity izay nahavory olona maro. Tsy voaja ny fisarahan'ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny fiangonana eto amin'ny firenena. Io no nambara ny Imbiky Erlaza nandritry ny ady hevitra no karakarain'ny fikambanana olona asintany na OST androany teny amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Azo rehefa nanaraka ohatra ny fanazavany kandida anankiray izay mpitondra fivavahana izay manana ny lazany eto amintsika dia atsotsika hoe fiangonana zandriny dia fanontaniana napetraka ny mpanao gazety taminy dia raha tonga filohan'ny pirenena ianao dia ahoana zany le laïcité de l'État dia teo moa izy miteny hoe afa hoesoro koa izy io resaka laïcité de l'État io ka fahitako azy aloha zany tokony mijanona maha hoe mpitondra fiangonana zany ny mpitondra fiangonana tsy tokony mitsabaka mihitsy izy amin'ny raharaham-pirenena. Marina hoe everina ho toy ny ray aman-dreny am-panahy reny olona reny fa angambany ray aman-dreny am-panahy natao angalana individuel no ananana zany izay fahefana izay. Ny mpitondra koa zany dia tsy tokony maniry ny anatin'ny olo-mpanjakana na koa mampiasa zany mampitondra fanjakana azy anaovana na hitondrana zany izay raharaham-piangonana zay amin'ny sehatry ny asa-mpanjakana. Tsisy afa-tsy ny fametrahana sazy no vahaolana ahafahana manarina ny olana amin'ny tsy fanajanany mahalaika ny fanjakana hoy ny mpitsara Imbiky Erlaza. Fametrahana ny sazy satria na tiana na tsy tiana rehefa milaza zavatra anankiray zany ny lalàna hoe tsy azo atao dia tokony mipetraka foana ny sazy ka raha ohatra ka misy mpitondra zany hoe mitsabaka amin'ilay raharaham-piangonana ny fahitako azy zany dia tokony tafiditra anatin'ireny ohatran'ny hoe le lazaintsika hoe tratra ny défiance ireny na koa hoe tsy tokony mitondra ny raharaham-panjakana intsony zany mbola mampifangaro an'izay raharaham-piangonana sy ny raharaham-panjakana izay. Mpanao politika mpiambana amin'ny fiarahamonim-pirenena mpiasa-panjakana olon-tsotra no nandray anjara tamin'ny ady hevitra mikasika ny tantan-dalàna sy ny fisarahan'ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny fiangonana izay no karakarain'ny OHT androany.